Ny 7 janoary, Henri Jameson. Mpanoratra namoaka tantara maro tamin'ireo gazety nanana ny lazany tamin'ny fotoan'andro ny Henri Jameson. Tao Antananarivo nahaterahany ny taona 1790. Ny taona 1770 no nanomboka niditra ny asa tao amin'ny trano prita imprimerie Antananarivo ny tenany. Nifindra tao amin'ny imprimerie fiavaozana izay nanotany gazety Hey aveo. Anisan'ireo asa nataon'ity olo malaza teo amin'ny soratra ity ihany koa ny tao amin'ny milina mpamaky hazo tao isotry. Rehefa navita ny fianarana ity mpanao politika iray ity dia niditra teo amin'ny sehatry ny asa ka nandray ny asa fanjakana. Ny taona 1770 no nanomboan'i Henri Jameson nanoratra. Nanoratra tantara tao amin'ny radio izy ny taona 1770. Ankoatr'ireo boky navoakany dia nanoratra tamin'ireo gazety samihafa ny tenany. Isan'ireny ny gazety Hey, Loharano, Vaovao, Hery ary ny revio Tatamo sy Fampitaha. Noho Henri Jameson tsy mba afaka nanohy ny fianarana dia ny famakiana boky no nilofosany ary ireny no isan'ireo namolavola azy hanoratra. Nanana ireo mpanoratra nankafiziny toy ireo mpanoratra namany i Henri Jameson. Isan'ireny Havana, Chichi Rabearivelo, Rado, Celestin Andriamanantena ary Dox. Anisan'ny faniriany teo amin'ny asa fanoratana ny fiezahana trany andalina ny teny malagasy, anondrotra trany ny asa soratra malagasy no isan'ireo tanjona teo amin'ny fiainan'ny mahampanoratra azy. 7 janoary, andro iraisam-pirenena ho an'ny mpifindra monina sy ny mpitsomponenana. Ny alahady faharoa na ny fahatelo ny volana janoary no ankalazana izany maneran-tany.